Torak'izay ihany koa ny tany amin'ny commune Manandrina Varadrano any nanatitra ny antota taratasy filatsahako fidiny ihany koa Andriamatora Bearso Rijanirina candidat natolotry ny antoko hery-vavaon'i Madagasikara na ny HVM ny lehilahy ary maro ireo tonga nanotrina azy nandritra ny fanatanterahana ny fanaterana ny filatsahako fidina teny anivon'ny Sampandrara makasika izay. Nisafidy ny anatitra ny antota taratasy filatsahako fidina fifidiana be ny tanàn'Androany candidat ny antoko HVM ho an'ny commune Manandrina. Ira Bearso Rijanirina no natolotry ny antoko eo anivon'ity commune ao anatin'ny distrikna Varadrano ity. Ny fahatsapany fa amin'ny Tanora azy dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny firenena izy, io nanosika azy hirotsaka ho candidat. Moa amin'ny Tanora ny tena dia nanapa-kevitra ny latsaka satria betsaka ireo zavatra izay mbola tokony atao amin'izany commune Manandrina izany. Anisan'izany ny foto-drafitrasa, anisan'izany ny ara-tsosialy, anisan'izany ny fijerena manokana ny tanora satria ny tena moa dia tanora ihany koa. Ka dia latsaka ny tena amin'ny anaran'ny HVM ary dia vonona hatrany tenanao. Misy moa ny fandresen-dahatra teo aminy sy ny HVM ka nahatonga azy hirotsaka amin'ny lokony tia tokony filoham-pirenena ity. Marina fa nandritra 12 taona zay ko dia mairaray foana ny tao amin'izany commune Manandrina izany. Ary io mairaray io koa dia mbola milatsaka koa amin'izao fotoana izao. Masamasana ny ato fa tsika matoa ny latsaka efa nakinina tamin'Andriamanitra izy tia vonona ny andresy hatrany. Teraka ambohi-panina Ira Bearso Rijanirina izay fokontany iray eo anivon'ity commune irotsahan'ity ihany ary tanora mpandrara ihany koa.